dia tonga soa eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao ary dia faly miarahaba ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana. An'io resantsika an'io zany dia ny momba ny herin'ny fitiavana zany eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ary dia amariparitra eto koa zany tsika ny hoe inona marina ny atao hoe fitiavana zany. Ny fitiavana zany dia karazana fafinaretan'ny saina sy ny fanahy zany manoloana ny olona iray ohatra na zavatra iray na ataontsika koa hoe zany toe-javatra izay miseho zany ka ireo karazana zavatra ny tany saiko ireo zany dia miteraka fafinaretana ho an'ny olona anankiray zany izay mifandray aminy. Izay zany no ataontsika zany hoe fitiavana zany raha ohatra ka ny amin'ny ataontsika zany hoe ny famaritana ara-tsiantifika zany ny fitiavana zany. Inona sinona daholo zany ny mety ho vokatsoa ateraky ny fitiavana. Misy moa zany ny fitenenana hoe ny hery tsy mahaleo ny fitiavana. Zava-dehibe izay fomba fitenenan'izay zany hoe ninon'inona zany tanjakinao, herinao, na fahaizanao, na fanananao dia ny fitiavana zany no ambony indrindra amin'izay zavatra rehetra izay. Eo ihany koa zany misy koa ny fitenenana momba ny fitiavana ny amin'ny hoe inona misy ty singam-bolo mandavo ny vosotra. Zany hoe ohatrany hoe zavatra ny fieritreretana ny fitiavana zany indraindray dia atao ambanimbany zavatra ohatrany hoe zavatra kelikely zany ny fieritreretana azy kanefa dia mety mandavo ny vosotra. Ny vosotra moa zany dia ny ataontsika hoe ny matanjaka zany, ny ombalahy matanjaka no atao hoe vosotra. Ka mety misy olona zany ataontsika hoe matanjaka ny fijery azy ety ivelany, matanjaka amin'ny lafiny ara-toekarena na amin'ny lafiny zavatra ohatraohatran'izay zany kanefa dia mety hoe resaka fitiavana no mety hamono olona iray. Zany hoe entiko fotsiny zany zay zavatra zay hitenenana ny ataontsika zany hoe herin'ny fitiavana zany eo amin'ny olombelona. Ka inona zany ny zavatsoa zany hoentin'ny fitiavana amintsika olombelona zany. Betsaka ny zavatsoa sy ny tombotsoa zany azontsika olombelona avy amin'ny fitiavana satria zay araky ny teniko teo zay hoe manome izy zany karazana fafinaretana zany ny olona izay itoeran'io toe-javatra io zany. Ka raisitsika zany ny amin'ny hoe asan'ny fitiavana amin'ny tontolo izay iainantsika. Ohatra eo amin'ny mpivady raha tsisy ny fitiavana ahoana moa ny ampandehan'ny tokantrano araky ny tokony ho izy. Raha ohatra ka izay ilay ataontsika zany hoe karazana fafinaretana zay zany ny saina sy ny fanahy tsy misy ao amin'ny tokantranony mpivady dia azonao an-tsaina angamba hoe fakalana ve dia hampandroso ny tokantrano, hampandeha ny tokantrano araky ny tokony ho izy, hahatsara ny vokatra zay tadiavina ao amin'ny tokantrano sy ny ankizy. Satria araky izay teneniko izay dia ny hoe ny fitiavana
no manentana zany hoe azosika lazaina ihany koa zany hoe ny fitiavana dia mampisy ny atao hoe motivation zany amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika olombelona ka raha tsy misy io motivation io zany dia zava-poana fotsiny ny fiainanao ny foa vao maraina ianao tsisy motivation ny hoentinao miatrika ny tontolo isan'andro dia azoko lazaina fa mandehandeha fotsiny amin'izao ianao rehefa tsy misy ny motivation. Ny fitiavana zany dia eo amin'ny ataontsika koa zany hoe eo amin'ny tontolo ny asa ohatra. Raha tsy misy ny fitiavanao ny asanao dia ataoko angamba fa zava-poana fotsiny ny andehananao any am-piasana satria dia ho tonga ao ianao dia ho sorena dia mampametra-panontaniana ihany koa ny amin'izay fotoana izay na ny hoe mety ho fiatraikan'izay tsy fanananao ny fitiavanao ny asanao zay dia midika koa zany fa tsy misy ihany koa zany ny motivation anao ka mety hiatraika hatrany amin'ny fahasalamanao koa zany ny tsy fanananao ny motivation eo amin'ny asanao satria raha ohatra ka hoe ny antony andehananao miasa zany dia satria mila mitady vola fotsiny ianao zany mila mivelona dia ataoko angamba fa vesatra dia vesatra ho anao izany zavatra izany. Eo ihany koa ny ataontsika koa zany hoe ny fitiavana eo amin'ny mpiaramonina ohatra dia rehefa tsy misy ny fitiavana izay mipetraka eo amin'ny fifaneraseranao amin'ny mpiaramonina dia zava-poana ny fifaneraserana izay aterak'izay satria raha ohatra ka ny lolopo sy ny ataontsika hoe zany hoe ny fifankahalana zany no manjaka ao amin'ny fiarahamonina anankiray dia mazava ho azy fa hisavoritaka ny fiarahamonina ary tsy hisy zavatra vanina tsy hisy zavatra ho tafatsangana fa dia mety ihany koa miatraika ihany koa any amin'ny fahasalaman'ny tsirairay zany zavatra izany ary miatraika ihany koa amin'ny fahasambarany tsirairay koa ny tsy fisian'ny fitiavana zany eo amin'ny fiarahamonina ka dikan'izay dia tsy azo tsy niavina zany ny fisiany io ataontsika hoe fitiavana io sy ny zavatra entiny zany amin'ny fiainanao andavanandro zany ka ilaina dia ilaina zany ny fikojanao an'io zavatra io ho an'ny toe-panahinao sy ho an'ny toe-tsainao ary indrindrandrindra zany ho an'ny vatanao zava-dehibe dia zava-dehibe satria manome ihany koa ny ataontsika koa zany hoe ny angovo ny energia izay entinao anatotosanao ny fiainanao isan'andro. Raha manana entreprise ianao tsy maintsy misy ny fitiavanao aniny zavatra ataonao iny ny entreprise ataonao iny izay vao andeha ny entreprise ataonao satria rehefa tsy misy izany ny fitiavanao amin'ny fifaneraserana koa zany amin'ny clientèle izay manjifa ny ao amin'ny entreprise-nao rehefa tsy misy fitiavanao zany ny zavatra ataonao fa hoe vola fotsiny zany ny tadiavinao dia mazava ho azy fa hisy fiantraikany be dia be koa amin'ny fifandraisanao zany amin'ny clientèle-nao zany izay tsy fitiavanao ny zavatra ataonao zay dia mazava ho azy fa tsy aharitrela ny entreprise izay tantaninao fa hikatona satria rehefa tsy misy izay ataontsika motivation zay dia zava-poana ny zavatra rehetra. Ny fitiavana dia mety miseho amin'ny endrika maro zany izy io
eo ny ataontsika zany hoe fitiavana eo ihany koa zany ny ataontsika koa zany hoe ny passion na ny fitiavana izay miredareda zany ka mila avahana tsara ny fitiavana sy ny hoe passion indrindrandrindra zany raha ohatra ka eo amin'ny mpifankatia zany satria eto amin'ny fitiavana ataontsika fitiavana tena izy zany dia misy zany ny fandanjalanjana ny ataontsika zany hoe ny raison sy ny hoe fitiavana miredareda zany hoe ny plaisir zany misy zany ny ataontsika hoe zany fandanjalanjana an'izay amin'ny fitiavana tena izy zany ato amin'ny passion indray nefany dia ilay fitiavana miredareda izay ny ataontsika zany hoe ny fafinaretana ny tena mibana indrindra zany ka amin'izay fotoana zay zany rehefa tsy voalanjalanja dia mety andeha hiteraka zavatra hafa izany hoe tsy hiteraka ny vokatsoa izay tadiavina zany amin'ny hoe fitiavana izy amin'izay fotoana izay fa andeha hivily lalakafa satria raha ohatra ka ny fafinaretana zany ny fafinaretan'ny saina no tena mibana zany ao amin'ilay fifandraisana dia mazava ho azy fa tsy hanana ny plasiny zany ny ataontsika hoe ny raison na ny fandanjalanjana ny zavatra izay atao dia mety mibrioka zany izany zavatra rehetrarehetra zany any amin'ny tsy fetezana ka ohatra raisiko amin'izany zavatra izany zany dia ny hoe fitiavana tsy voalanjalanja ohatra misy zany ny hoe fifankatiavana eo amin'ny lahy sy ny vavy ohatra dia miredareda ao amin'ny ratovivavy ohatra ny fitiavana izay tsy ahafahany mijery tsony iza marina moa ity olona mifankatia amiko ity inona marina moa ny zavatra tena tadiaviny ity lehilahy miaraka amiko ity ary hitondra ho aiza ny fifankatiavanay raha ohatra ka tsy madinika tsara zany ny tenan'ilay tovovavy fa dia mirona any anatin'ny ataontsika zany hoe fafinaretana tanteraka amin'ny aranofo ohatra fa tsy mandinika hoe mety andeha kaisa moa zany ity fifankatiavako amin'ity tovolahy ity ka amin'izay fotoana izay dia mety isy ny ataontsika zany ny hoe karazana abus na fanararaotam-pitiavana zany avy amin'ilay lehilahy satria ilay vehivavy zany tsy manana tsony zany izy an'ilay ataontsika zany hoe ny raison na ny fahaizana manadiady zany ny hoe makaisa moa zany ity fifankatiavana ity dia amin'izay fotoana zay dia mety isy ny ataontsika zany hoe ny ataontsika hoe karazana fahalavona eo amin'ilay vehivavy ohatra ny fahadisom-panantenana na ny ataontsika zany hoe ny mitoejaza ivelan'ny fanambadiana ohatra ivelan'ny mariazy izay mety tsy ho tanteraka ny fifankatiavan'ny rotota dia manjary lasa vesatra ho an'ilay tovovavy amin'izay fotoana zay ny fitiavana izany hoe ny fitiavana miredareda be zany dia nanjary ny vily atanin-kafa eo ihany koa ny mety hoe passion izany hoe io passion io mantsy zany rehefa tsy voalanjalanja dia mety miteraka zavatra hafa be dia be mety misy ihany koa ny ataontsika ho koa zany hoe ny passion
amin'ny resaka ohatra hoe filokana dia rehefa mitoetra be loatra ao anatin'io zany ny fitiavan'ny olona anankiray dia mety anjary ho fahity izy bankrofta ny olona anankiray amin'ny filokana satria tsy voalanjalanja ntsony zany ny fitiavany an'ilay filalaovana. Eo ihany koa ny fitiavana ny passion koa amin'ny internet ohatra dia mety mahatonga ny olona anankiray izay tsy misy intsony zany ny fifaneraserana amin'ny olona manodidina azy fa dia mifatoka tanteraka ao amin'iny internet iny zany mampatahotra dia mampatahotra ny fifatohan'ny saina be loatra zany ao amin'io internet io ankehitriny amin'izao fotoana zao amin'ity fandrosoan'ny teknôlôjia eto amin'ny zanak'olombelona zany satria dia mety tsy mifampiteny intsony ny mpianakavy satria efa samy havariana ao amin'io internet io ka amin'izay zavatra zay zany ny karazana fitiavana be loatra tsy voalanjalanja zany amin'ny zavatra iray izay atao zany dia mety ihany koa zany hiteraka ny fahavoazana eo amin'ny fiarahamonina zany. Eo ihany koa mety misy koa ny fitiavam-bola be loatra koa izay tsy voalanjalanja zany dia mety miteraka ihany koa hatrany amin'ny ataontsika koa zany hoe ny fangalarana na ny famonoan'olona mihitsy rehefa mafy loatra ny fitiavam-bola tsy voafehy ao anatin'ny ataontsika hoe zany ny lalana izay mitondra fafinaretana ho anao ny fanaovana azy mitondra karazana motivation ho anao na amin'ny alalan'ny asa sy amin'ny alalan'ny hoe fitiavanao ny zavatra ataonao raha ohatra ka miretareta be loatra ny fitiavam-bola zany tsy ampieritrretana dia mety miteraka an'izay hoe hatramin'ny famonoana olona izay ka eo zany no hipoiran'ny hoe lafitsarany sy lafiratsiny eo amin'ny fitiavana miredareda be loatra zany ka io zavatra io zany dia mila ihany koa lanjalanjaina zany amintsika olombelona ny fitiavana fa rehefa mandeha amin'ny tena tokony ho izy mandeha amin'ny ataontsika hoe positif zany ny fitiavana dia mitondra vokatsoa betsaka satria ao anatin'izany koa ny famelombelomana ihany koa ny ataontsika zany hoe ny hormone sérotonine ao amin'ny cerveau-tsika olombelona zany ny fisian'ny fitiavana satria ny positif zay entin'ny fitiavana dia mamelombelona anio sérotonine izay manome fafinaretana zany ny atodontsika olombelona dia mahatonga atsika zany manana ny atao hoe motivation zany amin'izay zavatra rehetra ataotsika eto ambonin'ny tany ka efa nazavaiko teto zany ny amin'ny hoe intelligence émotionnelle sy ny intelligence rationnelle ka ny intelligence émotionnelle zany dia ilay karazana zany ataontsika hoe fahaizana mandinika sy ny fahaizana miaramonina amin'ny olona ary ny fahaizana indrindrandrindra zany makafy ny zavatra izay ataonao izay no ao anatin'ny ataontsika zany hoe intelligence émotionnelle ary indrindrandrindra koa zany ny fahendrena sy ny fitiavana ary ny fahaizanao zany ny hoe mamalifaly ny sainao ny fonao ary ny fanahinao
izay zany a no ao anatin'ny intelligence émotionnelle. Ny intelligence rationnelle ndray a dia ny hoe fahakinga-tsainao amin'ny fahaizana mampahalalana, ny fahaizanao ohatra ny matematika, ny fahaizanao ny informatika, ny fahaizanao ny fianarana amin'ny ankapobeny zany zay no atao hoe intelligence rationnelle. Ka ny mpikaroka zany dia nahita fa ny olona izay manana ny ataontsika zany hoe ny asambarana sy mahatratra ny tanjona izay tiany kendrena zany matetika amin'ny fiainana, dia ny olona izay manana ny intelligence émotionnelle ambonimbony kokoa zany noho ny hoe intelligence rationnelle, zany hoe 80% ny fahombiazan'ny olona iray zany matetika dia avy ao amin'ny intelligence émotionnelle, ary ny 20% no intelligence rationnelle. Ka izay zany no entiko anazavana amintsika zany ny atao hoe heriny, zany hoe fitiavana, heriny zany atao hoe fihetsepo zany, indrindrandrindra moa zany raha hoe hoaritsika zany amin'ny resaka varotra ohatra. Ny varotra zany dia eritreretina foana zany io zavatra io hoe resa-bola, hoe izay zany no tena mibahana indrindra zany ny hoe resa-bola amin'ny resaka varotra. Tsia tompoko misy ataontsika fitiavana goavana be, fahendrena goavana be, faiza miaina ambony be ao ambadiky ny fahombiazana amin'ny varotra. Misy nahoana no misy restaurant ohatra mandeha miroborobo be eto akaiky, ary etsy ankilany restaurant mitsilopilopy, misy dikany zany. Maninona no misy dokotera maro ny olona mandeha ao aminy, maninona no tsy de misy firy, maninona no misy dokotera mahasitran'olona, maninona no misy tsy de malaza loatra amin'izay resaky zay, maninona no misy ny mpampianatra mahay ahitana vokatra tsara, maninona ny mpampianatra no tohalan'ny ankizy, tohalan'ny mpianatra. Misy dikany daholo izay zavatra rehetra izay, satria raha raisiko fotsiny ohatra ny amin'ny hoe restaurant, moa ve ny hatsaran'ny sakafo atao ao amin'ny restaurant dia ampy ataontsika hoe zany avory olona ao amin'io restaurant io? Moa ve ny hatsaram-bika sy hatsaran-tarehin'ny serveuse ohatra dia mety hampiroborobo an'io restaurant io, mampametra-panontaniana izay zavatra rehetra izay? Moa ve ny fahaizan'ny gestionnaire? Moa ve hatsaran'ny restaurant mamirapiratra? Mampametra-panontaniana. Ny tena marina dia ny fahaizan'ilay tompon'ny restaurant manentana ny mpiasa ao aminy, izany amoa foa ny ataontsika zany hoe ny émotion'ny olona izay tonga ao. Ny resaka varotra zany dia resaka émotion, ny fahaizana zany ny mamoa foa ny fitiavan'ny olona, ny mpanjifa zany, izay no tena zava-dehibe. Izany hoe ny fahaizana mandray an'ilay olona amin'ny maha olombelona azy, ary dia ny fanajana azy, ary dia ny fametrahana azy ny amin'ny hoe important izy, misy asianao lanjany zany ny fahatongavany ao amin'io restaurant io, ary dia ny mpiasa rehetra ao koa efa voaentanao amin'izany zavatra zany. Satria raha ohatra ka
olona miavonavona daholo no anatin'ny restaurant na olona manavakavaka olona dia mino marimarina aminao aho fa tsy haharitra ny restaurant iray raha ohatra ka izay no atmosfera apetrany ao. Zava-dehibe zay zavatra zay. Ny fiainana rehetra koa dia ohatraohatran'izay ihany koa misy ifandraisany daholo amin'ny resaka varotra ny fiainan'ny zanak'olombelona. Izany hoe eo amin'ny resaka fifaneraserana na ao an-tokantrano io na any am-piasana io na ao amin'ny fiarahamonina dia misy idiran'ny resaka varotra. Saingy isika olombelona no tsy dia zany betsaka zany ny tsy dia tena mahatakatra an'izay zavatra zay satria na eo amin'ny resaka hoe fifandraisan'ny mpivady dia ataontsika hoe samy mivarotra ny ataontsika samy ny fahaiza manaony ny roatota izay no tena fanambadiana maharitra samy zany mampiseho ny fihetsehampony amin'izay ahafahany mababo ny fon'ny etsakilany amin'ny alalan'ny ataontsika fahaizana miserasera, amin'ny alalan'ny fahaizana mikoja ny vatana sy ny fanahy ary ny saina ahatonga ny couple samy hanana foana zany ny atao hoe fiatanam-po amin'ny fifandraisana sy ny amin'ny hoe fahafinaretana rehefa eo akaikin'ilay olona tianao zany. Izay zavatra izay dia mila foana zany fikojakojana motivation any amin'ny olona tsirairay ka izany resaka rehetrarehetra izany dia tsy voatery ho resaka bika aman'endrika, tsy voatery ho resa-bola, tsy voatery ho resaka hoe fahaizana mampahalalana toy izao sy toy izao no tena hapety ny fanambadian'ny olona anankiroa fa izay ilay fahaizana manome foana zany mametraka foana ny motivation ao amin'ilay fiarahana zany mba hahatonga foana zany ny fientanentanana amin'ilay fiarahana ka izay zavatra rehetrarehetra izay zany dia entiko fotsiny zany anentanana atsika rehetra, anentanana atsika malagasy ny amin'ny hoe ampiasao ny zavatra rehetra izay anananao, ampiasao ny fihavanana, ampiasao ny fitiavana. Aza miandrandra zavatra lavitra be loatra fa izay eo am-pelantanana aloha zany dia iny aloha no entina miady ny saina, ny fo ary ny fanahy sy ny vatana izay anananao dia ampiasao hirosoana bebe kokoa. Toy izany koa ny mpitondra dia tsy maintsy manana koa zany ny ataontsika hoe ny fitiavan-tanindrazana vo zay vo afaka tena hampandroso araky ny tokony ho izy ny firenena ka indraindray zany dia zavatra efa ao amintsika daholy no mila ampiasaina, zavatra efa ao aminao ao daholy mila avoaka hapety atsaratsara kokoa zany ny fiainanao efa ao aminao ao daholy fa ny fomba fampiasanao azy fotsiny zany no sisa mila organisation fandaminana ary dia mila ihany koa ny paikady ny ahafahanao zany mandroso bebe kokoa manatsara ny fiainanao hatratraranao ny atao hoe fahasambarana ary dia ny ahafahanao zany manana ny ataontsika hoe ny
filaminatsaina sy ny ara-panahy ahafahanao manatotosa an'izay zavatra rehetra tianao atao amin'ny fiainana satria izay no antoky ny fandrosoana voalohany indrindra zany dia ny ataontsika hoe zany hoe fantatrao tsara inona ny zavatra tadiavinao ary fantatrao tsara mihitsy koa zany hoe ahoana ny fomba atotosanao zany ny tanjona izay kendrenao dia toy izay indray zany tompoko lahy sy tompoko vavy no azona tolotra nareo androany dia manaova abonnement amin'izany forêt santé Aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.